fa ny miarabantsika rehetra mijao lady maraina izao indray ry havana ampitombona amintsika hatrany any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo hivavaka isika rehetra. Jesosy Kristy Tomponay, misaotra anao zay nomenao izao alahady izao indray, alahady andro tsara, andro fivavahanay, andro zay fampiresahanao aminay, andro zay tokananay eo tongotrao tahaka ny mariny fidiny anjara tsara zay tsy esorina aminay. Avia Jesosy io, mangataka ny fanatrehanao feno, mangataka ny fitenenanao feno, mangataka anao anendry ny molotro hanambarako ny teninao araky ny sitraponao. Ny tenena ary fa vonona ny ananao zahay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay akatsika ny afatra amin'ity maraina ity dia ny teny misoratra masina akatsika ny tenin'Andriamanitra marimarina kokoa dia ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Jaona toko 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Novako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Zaho ny tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo, tomoera amiko ary zaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Zaho no voaloboka, ianareo no sampany. Zay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angolony izy ka atsipy any anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Amen. Ao anatin'izany perikop-anjaratsika izany, raha ohatra ka hoe tsy misy afa-tsy teny anankiray ihany no tazomina
raha ohatra hoe fafanadolo zany io texte ray amanontolo ka hoe teny ray ao anatin'io voasoratra ray amanontolo ihany no hazonona hoe iza no teny hotazonitsika dia mino aho fa samy teny daholo hoe le voaloboka atsika satria zay no tena mbana be ao masotsika eo hoe ny tena voaloboka fa mia kosa ny voambolana zay ho raisiko ary hotazoniko ao anatin'io zay miverina inefatra eraky nyty texte ity de le miteny hoe mitoetra io no hotazoniko eto amin'ny teny français hoe demeurer avec moi mitoetra na mitoera eo amiko dikan'izany misy heviny manokana io matoateny io zay ampiasainy Jaona eto amin'ity texte anjaratsika ity le hoe tomoera demeurer io matoateny hoe tomoera io dia mampatsiaro ahy ny teny nataony Jesosy tamin'ny fotoan'andro tamin'ny Zakaiosy raha tadidinareo nandalo any Jeriko Jesosy nasainy Jesosy nidina avy eny ambonin'ny hazo Zakaiosy rehefa nijery azy ka nyteneny hoe midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio tsy maintsy hitoetra ao an-tranonao anio de mety ametraka fanontaniana amiko ianao hoe inona moa no antony tanisanao an-tantarany Zakaiosy zay tsisy ifandraisany am'izao perikopa izao ny antony de tsotra ilay matoateny hoe mitoera na hoe tomoera eto dia milaza hoe monina mipetraka miara-mipetraka mandritry ny fotoana maharitra zay dikany tsy hoe mandalo fa mitoetra demeurer avy amin'ny teny hoe demeure trano zany hoe andeha hiatrano ao aminao aho andeha hipetraka ao aminao aho andeha hiara-monina aminao ao aho mandritry ny fotoana maharitra sy ohatra ny nataony tao Jeriko hoe andalovany fotsiny le tanàna de lasa izy fa tena hoe handeha héberger zany hitoetra karazana tanareo hoe manome hébergement reny izezitsika tsy fandalovana kely indray mitselatra fa tena fitoerana Jesosy mitoetra ao amin'ny Lazarosy ao amin'ny Zakaiosy azafady andeo toizatsika ny tantara amin'ny tantarany Zakaiosy rehefa tonga tao ary Jesosy ka rehefa nasainy Zakaiosy hiara misakafo tsindrina tsara zay detay zay satria miara-misakafo nalehany tao tsy nandeha miara-ny vavaka aloha tsindrina tsara tsy nitory teny Jesosy tao tsy nanao fampianarana ohatrany mahazatra nataony rehefa tany amin'ny tokantranony Marta sy Maria tsy nanangana ny maty na nanasitrana ny marary nandeha nipetraka fotsiny nandeha mitoetra tany an-tranony Zakaiosy izy ka niaraka mizara ny fifaliany Zakaiosy sy miara-misakafo tany izao anefa zavatra nitranga nandritry ny fiarahany zareo tao nandritry ny sakafoanany tao dia indro ny lehilahy fa nitsangana moramora de nandeha tany amin'ny efitrano fatoriny de nandeha naka ny zavatra rehetra zay nalainy tamin'ny fanambakana de ozy izy tamin'ny Jesosy hoe ireto ny zavatra zay nalaiko tamin'ny fanambakana ary onerako avy efatreny dommage intérêt 4 fois plus io mihitsy ny tiako atongavana hoe Jesosy miaraka monina amin'ny olona dia miteraka fibebahana averiko indray Jesosy mipetraka ao amin'ny olona dia miteraka fibebahana sy ny fibebahana no mahatonga an Jesosy ho tonga monina ao aminao izay ny fahadisoan'ny olona foana hoe mila mibebaka ianao fa raha tsy mibebaka ianao de tsy ho tonga ao aminao Jesosy mila mibebaka ianao fa raha tsy mibebaka ianao de tsy miditry ny lanitra ianao zay toerany Jesosy rehefa Jesosy mipetraka eo amin'ny toerana anankiray
micréer zavatra zany. C'est pas une présence passive ni une présence furtive mandalo, fa c'est une présence active. Indro zao momba nareo mandrakariva rehefa Jesosy no miara-dalana amin'ny olona dia manova zavatra ny fisiany Jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Tsy le olona no miova mba hifanaraka amin'ny Jesosy, tsy le olona no manao metimety mba ho tazana Jesosy. Jesosy no natazana ny Zakaiosy, Jesosy no nisitona ny Zakaiosy tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio. Jesosy no nisakafo tamin'ny Zakaiosy, tsy nijery ny adalàny Zakaiosy, tsy nijery ny na dia ratsy maso aza ny fiarahamonina hoe fa inona nataon'ity lehilahy ity misakafo any am-panota. Fa iny faly tao Jesosy niara-ny monina tamin'ny tao dia nody ho azy ny saina. Natsiaro tena tampoka izy. Tsy misy ao afaka mitady anareo eraky ny filazantsara Matthieu, Marc, Luc, Jaune. Tsy misy ao na verset ray, tsy misy ao na fehezanteny ray, tsy misy ao na voambolana ray ny teny hoe dia nitsangana Jesosy ka nitory teny, dia nitsangana Jesosy ka niteny any Zakaiosy, fa ny sakafo nataony Jesosy tao. Izay présence ny Jesosy tao amin'ny Zakaiosy zay no micréer zavatra. Ny lohatenitsika amin'ity toriteny ity dia hoe lanitra ianao ka mihazava. Inona ny lanitra? Fonenan'Andriamanitra. Izay olona hitoeran'Andriamanitra dia mihamazava rehefa avy eo. Fa tsy hoe aoka ianao mba hazava, mba hahatonga anao ho lasa lanitra fonenan'Andriamanitra. Azontsika le izy. Izay toerana misy an' Jesosy dia mivadika lanitra. Izay toerana hipetrahan' Jesosy dia mivadika famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Ka le lehilahy izay mamenatra teo, le lehilahy izay tondron'olona molotra fiarahamonina teo, na vita dinga andava ao anatin'ny renim-pimaso. Sady tsy vitany hoe nanonitra, namerina ny zavatra nangalariny, fa nanonitra avy efatreny. Tsy misy ho aho averiko indray moral na afatra na teny natao azy, fa natsiaro tena ho azy izy. Zay le hoe vivre avec le Christ, zay resahako tamin'ny sahazany foana. Vivre au milieu avec le Christ. Noho zany vokatra fa tsy anton-javatra ny ny ao amin'ny Kristy antsika, na hoe Kristy monina ao amintsika, dia mahatonga atsika ho productif, habité. Hitanareo misy fomba fiteny frantsay zao, se sentir habité par quelque chose. Ohatra zao ny olona mialatsiny raha manao fanoharana an'izany, raha ohatra misy olona hitoeran'ny fanahy maloto na hoe misy tromba, dia vokatry ny fipetrahan'ny fanahy maloto na tromba iny no mitarika azy manao zavatra. Ny olona habité par le Christ dia mamirapiratry ny voninahitry Kristy izy. Ny présenceny ao amintsika, ny intimiteny amintsika, ny fiarahany mizara ny fiainany amintsika no miteraka vokatra ho amin'ny olona ety ivelany. Vokatra zay tsy nieritreretin'ny olona ho hita aminao mandrak'izay mihitsy, fa mipotra ho azy rehefa avy eo. Ary raha fa miresaka vokatra zay tsika dia misy nuance zay mba tiako asongadina aminareo eto, nasongadin'ny mpanoratra moa zany eo amin'ny andininy faharoa. Zao no voalazany eo hoe ny sampany rehetra eo amiko zay tsy mamoa dia isorony, fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Matetika atsika rehefa mitory an'ity teny ity dia le hoe rehefa tsy miray an' Jesosy dia tsy mamoa, fa tsy vitany hoe mamoa fotsiny, fa mamoa bebe kokoa. Zany hoe jamais afa-po, fa tsy maintsy productif mihoatra noho ny mahazatra. Ny enjeu eto zany dia tsy ny hoe atao ahoana mba hahatonga ny olona hamokatra, tsy zay,
fa ahoana mba hahafahanao mamokatra be dia be. Eo indrindra atsika zao raha avadiko le fehezanteniko de manao hoe vivre avec le Christ afin de porter beaucoup de fruits. Miara-miaina amin'ny Kristy mba ahafahana mamokatra be dia be hatrany. Zany hoe Kristy zany no mahatonga ny olona hivelatra, tsy araky ny eritreretin'ny olona hoe le mivavaka dia olona mihiby ao anatiny, tsy araky ny eritreretin'ny olona hoe rehefa mivavaka dia olona voafefe. Au contraire, Jesosy no mahatonga an'le olona miexplorer ny potentielany. Mety ho gaga mihitsy azy ianao hoe za tsy naposiko hoe za ve manana zany potentiel zany, za ve possible havita an'izany. Zany ohatra mahatonga an'le teny hoe hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, zany hoe mahavita zavatra mihoatra no zay nieritreretiny izy, satria le Christ qui lui a créé cela. Jesosy sy ny fisiany Jesosy eo aminazy mahatonga azy midepasser ny limitiny azy. Raha mana finoana tahaka ny voatsinapy ianareo Jesosy dia afaka mamindra tendrombohitra. Sens figuré iny hoe mahavita ny impensable, mahavita ny imaginable, mahavita mise surpasser ny olona izay toeran'ny Kristy. Tsy hoe le olona ny manana potentiel, io no mahadiso ny mpanao développement personnel, tsy hoe le olona no asaina mitrandraka ny izy azy, fa ny présence ny Jesosy eo aminy mahatonga azy mahavita zay zavatra tsy azo eritreretina akory, na tsy nieritreretiny akory azy. Ny fanontaniana mipetraka zany de zao: à quel point ny mahatonga ny Kristy mipetraka ao aminao, hatraiza ny hoe mitoetra ao aminao Kristy. Za tsy miteny hoe manana an Jesosy ve ianao, za tsy miteny hoe mitoetra ao aminao ve Jesosy, inoko fa ao aminao izy matoa ianao manaraka eto, fa tsy anontsony ny resaka. Fa fanontaniana mipetraka de hoe hatraiza ny ahafahan'ny Kristy miditra tsehatra amin'ny atsipiriam-piainanao. Zay ny fanontaniana. Ohatran'ny olona anankiray matetika rehefa manasa vahiny, rehefa tonga ao aminao ny vahininao, olona jaina, tsika ne manaja vahiny e, de ny olona jaintsika jamais ho tonga de ampidirinao any amin'ny chambre à coucher anao zany, satria misy korotakorotanao. Jamais ho ampidirinao any amin'ny efitra any an-dakozia any, satria misy tsy milaminao, fa ozana hoe andao mba mipetraka atao amin'ny salon anao fa ato tsaratsara ho fanajany zany. De be dia be koa ny manao an'izany amin'ny Jesosy, mitoetra ao aminy Jesosy fa aiza no ametrahany azy ao amin'ny salon ny fiainany. De mihevitra tsika fa izany ny fanajana an Jesosy. Hoe masina loatra anao Andriamanitra, be famindram-po, allo Andriamanitra, ao amin'le toerana zay tsara no ametrahana azy. Ny miinteresse an'Andriamanitra dia ao amin'le korotakorotanao mihitsy, ao amin'le jardin secretnao mihitsy no tiany hidirana, ao amin'le tsy fampiseho masoandro, satria tiany ho productifa mihoatra no omaly ianao. Tsy resaka hoe miditry ny lanitra na tsy miditry ny lanitra eto, fa tiany Jesosy ianao hamiratra mihoatra lavitra noho ny famirapiratana androany. Zay le izy. Lanitra ianao, fonenany Jesosy ianao, de tiany ianao hamirapiratra, satria ny fonenany dia feno voninahitra. Fa ny fanontaniana anankiray koa ateraka zany amintsika de zao hoe ianao ve mahatsapa hoe habité par le Christ. Hatraiza le hoe se sentir habité, tsy haiko manazava azy amin'ny teny malagasy fa amin'ny teny frantsay izy hoe quelqu'un qui est habité par quelque chose. Zany hoe tena maka toerana, tena mivalapatra feno, maka ny toerana rehetra. Izay ny fanontaniana mipetraka. Afaka mitabataba ianao eny amin'ny réseaux sociaux, afaka miteny ianao eny ambony tafitranotranonao hoe za any Kristy, fa tsy any ny resaka eto, fa any anatinao le intériorité no resantsika, fa tsy le paraître, tsy le extériorité zay aseho amin'ny olona fa hoe indro anao fa manao fitafy maoty na indro anao fa manao zao, fa le hatraiza ny ahafahan'io Jesosy io tena mamaka ao anatinao. Le intériorité na mamaika anazy zany fa tsy le extériorité, fa miankina amin'ilay izy mamaka sy mahazo fahatra sy mahazo vahana ny fivoahany ety ivelany.
miakina zay abeny eo am-pony olona o zay zany soratra masina no lazainy vavany. Mahazatra atsika de zao hoe angatahana ianao, irarina ianao foana hoe mba manaova zavatra ho tazan'ny olona ny maha kristianina anao. Non, ny zavatra resahana eto zao hoe ny zavatra important de zao hoe ny olona misy zavatra ho tsapan'ny olo, les gens vont ressentir ce que vous vivez au quotidien, vous dégagez quelque chose sans rien dire. Misy olona ny endriny fotsiny, ny paoziny fotsiny, tsy haiko ny manazava azy, tsy hoe koa le zavatra tenenina na le zavatra tafinina na le zavatra ataony, fa le olona mihitsy no midégager zavatra. Quelqu'un qui est rayonnant, vous rayonnez du Christ. Izay le zavatra tiany antoko avana eto. De mety ho zanao honary tiany rangahy io resahana. Ndeha aka ohatra anankiray tsika. Tadidinareo ngamba ny tamin'ny Mosesy rehefa isaky ny miakatra ny tendrombohitra Mosesy miaona amin'Andriamanitra ka miresaka aminy, de aveo miverina makany amin'ny zanak'Israely. Inona ny zavatra tadidinareo tana namirapiratra ny tarehin'ny Mosesy. Ary ny tena nahavariana de zao tsy zakan'ny olona le famirapiratany Mosesy de nasiana voaly ny tarehiny satria namirapiratra loatra. Tellement le olona Kristy i Mosesy zafady imbibé, milona tena hitoeran'Andriamanitra ka tsy azony nafenina intsony zany fa hita ity ivelany amin'ny tarehiny fotsiny. Zany hoe ny zavatra atao anaty ato se refléter ety ivelany, ary tsy mila miteny akory fa hitan'ny olona eny aminao hoe vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous rayonnez du Christ, vous dégagez quelque chose du Christ. Izay le hoe mitoetra ao amintsika Kristy. Fa tsy hoe zaho ao Jesosy, Jesosy, zaho mpanaradian'i Jesosy. Zay ny fanontaniana mipetraka. Fanontaniana aminao ary de hoe enao ve mirayonner eo amin'ny manodidina anao? Enao ve est-ce que vous rayonnez autour de vous? Enao ve misy impact eo amin'ny fiarahamonina ny fisianao? Zay ngamba ny azahoantsika azy misy kokoa. Misy impact eo amin'ny manodidina anao ve ny fisianao? Misy impact eo amin'ny fiarahamonina ve ny fisianao? Misy impact ve? Za tsy milaza akory hoe faly foana, tsy any ny tiako tongavana. Na hoe mitsikitsiky foana. Fa tena hita hoe misy olona Jesosy, misy fotoana Jesosy tezitra. Fa ny resaka eto hoe le dégager zavatra na ny fandalovan'i Jesosy fotsiny le jereo teo amin'le olona le mara le vehivavy mandeha raha mivoaka hémorragie. Tao anaty vahoaka be misy nisitona ny lambany de tonga de izy niteny hoe misy heriny voaka ataty amiko. Tahaka izany koa tsy tadidiko sy Paoly izay sa Petera ray tamin'izy am'rahalahy, nialoko ry zareo nasitrana marary. Akory tsy niteny andeha hanao miracle atsika ka hoe andeha hanasitrana hoe ametraha-tanana de sitrana. Fa ny tiana tongavana de hoe ny olona habité par le Christ dégage quelque chose. Créer, misy impact amin'izay toerana alainy rehetrarehetra izy. Ary na ny fiainana any ankoatra koa aza dia asehony zany hoe ny any an-danitra anie mahatonga ny fiainana any an-danitra ho fiainana be dia be, de tsy noho le lanitra fa noho i Kristy ao e. Ary zay indrindra hoe ny fiainana any an-danitra de manomboka ety an-tany ozy izy irandriza rasolondraibe zay. Ny présence-ny Jesosy ao amin'ny olona no mitondra fiainana be dia be ao amin'ny olona. Za avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be.
dia ho azontsika amin'izay ny dikan'le tenyny soratra masina hoe indrao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana tontolo izao. Raha tsy connecté amin' Jesosy tsika, raha tsy tena demeuré aminy isika ary izy midemeuré amintsika, dia ohatran'ny hoariko amin'ny internet io, misy olona samy connecté ihany fa tsy mitovy ny débit ny connexion. Misy na sasany haut débit fibre optique, misy na sasany zara fa connecté, hitanao izy connecté fa tsy mandeha. Hitanareo zany efa manao Facebook ianareo na manao WhatsApp, de ndraindray gaga hoe connecté le olona nefa tsy manoratra olo, manoratra izy fa tsy tonga any aminao satria ratsy ny connexion, tsy haut débit. Eto zany le qualité an'le connexion sika amin'ny Kristy no resany. Tsy any amin'ny toe connecté tso fa manahoana ny qualité ny connexionnao aminy. De ozy izy ny tenin'ny Paoly apôstôly mamitina azy amin'ny Kolosiana 3:7-9. Kolosiana 3:7-9 manao hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara sy mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka, mitoetra, mamaka, mahazo fahatra, mahazo toerana. De ina ny lakile lazainy eto amin'ny alalany hoe mifananara amin'ny salamo sy ny tononkira, zany hoe mifampianatra, s'instruire, s'exhorter, mifampahery amin'ny alalan'ny ohatra zao fandarana zao, amin'ny alalan'ny fiainonao ny soratra amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fianaranao an'izany, mahazo fahatra. Plus ianao milona amin'ny tenin'Andriamanitra, plus ianao connecté amin'izany tenin'Andriamanitra zany, plus zany mahazo fahana ao anatinao, ary iny no miasa tsikelikely ao anatinao ahatonga anao hamokatra. Zay le hoe zay sampana rehetra zay rehefa miray amiko dia amboarina mba hamoky bebe kokoa. Isika zany tsy ao anatina dinamika ny hoe za efa mba mpino, za efa mba pasteur, za efa mba mpiandro, za efa mba choral, fa tsy tanjona izany, fa point de départ, fa ny zava-dehibe dia ahatonga anao hamokatra. De Paoly apôstôly any miteny hoe toy ny tsy mbola nahazo sady aho izy, fa miezaka hatrany. Zany hoe tsy mora afa-po amin'izay vokatra efa azo, fa tsy stand-by, tsy tokony isy kristianina stand-by zany. Soit tu avances, ozy izy ny miaramila, soit tu crèves, fa tsy hoe eo anelanelany, fa tsy hoe zay zay aloha zay kristianina tsotsotra eny ihany mitazatazana eny lavitra eny, fa zay tsy hiditra lalina. Soit ianao militant, soit ianao tsy azo mihitsy, fa tsy misy zany kristianina sympathisant zany. Hoe sympathisant, fantatrao zany sympathisant ao anatina organisation anankiray, ao anatina fikambana anankiray, dia misy ny atao hoe militant, zany hoe tena olona le mpirotsaka tsehatra, le tena mpikatroka. Ary misy ny atao hoe sympathisant, sympathisant ilay mpakafy fotsiny fa tsy mandeha lalina fa eny lavilavitra eny mitazatazana. Be dia be ny manao an'izany amin'ity finoana ity. 99% sympathisant. Eto dia raisiko ny tenin'le rahalahy anankiray zay nanao commentaire tamin'le statut zay natao iny hoe ny zava-dehibe ozy izy de rehefa feno ny fiangonana, fa za malahelo miteny aminao fa sympathisant betsaka ao am-piangonana fa tsy militant. Olona andalovan'i Jesosy fotsiny fa tsy olona honenany, tsy mitoetra. Samihafa ny olona hitoeran'ny Kristy sy ny olona andalovan'ny Kristy fotsiny. Zareo tsara io Zakaios, nitoetra tao izy, miara-sakafo tam'to, partager son quotidien zany miara-misakafo zany, mifampizarany manta sy ny masaka. Anatin'izany koa ny fahoriana, ao anatin'izany koa ny mangidy, ary anatin'izany koa ny mamy, fa miara-mizarany manta sy ny masaka.
dia tsy mitovy ny productivité-ny zany olo zany sy ny olona mandalo fotsiny. misy hira zay ao amin'ny firany FFPM ao mahafinaritra hoe sy aloko amalaky lasa no angatahako aminao Andriamanitro fa hery monina hiasa. Tsy tadidiko inirina ao firany FFPM ho azy matadidy azy. Misy any ny olona dia alika fotsiny Jesosy ny Jesosy visiteur, Jesosy touriste, fa tsy Jesosy miara-monina, tsy Jesosy mipartager ny quotidien. Inona le Jesosy visiteur, inona le Jesosy touriste, mety Jesosy facteur mpitondra vaovao mahafaly fotsiny, de zay. Mety Jesosy pompier satria mainy trano de tamin'ny secours. Mety Jesosy dokotera, marary ianao de tonga miantso dokotera de mitsabo de manao de mahafinaritra tsara Jesosy dera ho an'Andriamanitra, voninahitra ho azy, misitranony alleluia amen. De lasa rehefa dokotera ka miara-mipetraka aminao zany. Ohatr'izay ihany koa ny facteur, ohatr'izay ihany koa ny peu importe fa ny zao hoe hiara-monina aminao, hiara-mitoetra aminao, izay no tadiavin'i Jesosy. Zay le hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra, zay azy hatramin'ny taloha indrindra zay. Vavako sika. Misotranao zay Jesosy eo no nomenao zany teninao zany. Ianao ane Jesosy eo honina ty anatinay, hitoetra ty anatinay, hamaka feno lalina ao anatinay. Apetraka aminao indray ty alahady ity. Avia Jesosy io. Indro anao mitsangana ambaravarany fonay ka mandondona raha misy mihain'ny feo koza anao, de hiditra ao aminy ary sakafo aminy, ianao miara-monina aminay, ianao mahazo fahatra, ianao mahazo toerana, mahazo ny lapa rehetra, ka tsy misy ampahany amin'ny fiainanay zay tsy hidiranao, fa anananao fahefana daholo zany. Satria mitsotra ny antony, tianao zay hamirapiratry ny voninahitra ao. Tianao zay tahaka ny Mosesy, zay nitoeranao ka de hita taratra teny amin'ny endriny zany. Mba ho ianao tokoa Jesosy no hitan'ny olona ety aminay. Mba ny teninao tokoa no teny aloky ny vavanay. Mba ho teny mamosira mandrakariva. Manangana ny reraka fa tsy manameloka azy. Manasitrana ny marary maratram-po fa tsy manameloka na koa mandetika azy. Ka tahaka nataonao tamin'ny Zakaiosy, tamana izy nandreanao, tamana izy nihaino anao na de ao anatin'ny faharatsiny aza. Ary zany ny fiarahanao tamin'izany no natonga azy nody ny sainy ka nitsangana, ka nanolotra ny zavatra rehetra zay nalainy tamin'ny fanambakany. Avia Jesosy, monena ianao. Avia Jesosy, mitoera makafahatra. Amin'ny anaranao Andriamanitro, amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, amin'ny anaranao fanahy masony no anaovanay zany vavaka izany. Amen. De mirary soa atsika, mirary alahady finaritra ho anao sy ny ankonanao indray. De samitain'Andriamanitra tompoko. Ho amin'ny alahady manaraka indray. Velomito.